Cari fratelli e sorelle del Madagascar, con la grazia di Dio, rahalahy sy anabavy any Madagasikara, ombany fahasoavan'Andriamanitra aho no tonga eo anivonareo afaka andro vitsivitsy. Dia n'izao sahady iriko hipaka any aminareo ny fiarabana avy amin'ny foko miaraka amin'ny fisaorana amin'izay rehetra efa nataonareo sy mbola ataonareo any manana ny famaindiko. Misaotra anareo indrindra aho amin'ny vavaka ataonareo na nisam-batan'olona na ao amin'ny fianakaviana na amin'ny isam-piangonana na koa any amin'ny hopitaly sy any amin'ny fonja. Tsy manapetra tokoa ny vavaka ka rehefa tonga any Madagasikara aho na dia tsy ho afaka mangy afa-tsy toerana sasatsasany aza dia hatratra anareo rehetra amin'ny alalan'ny vavaka ary talao ny tsodran'Andriamanitra hirotsaka aminareo rehetra. Ry Malagasy namana malala, ny firenenareo dia malaza amin'ny hatsarana voajanahary ka noho izany dia aoka isika ilaza hoe ankalazaina ny Andriamanitra, adintsika ny miaro sy mikolokolo azy, fa mbola misy hatsarana hafa izay tena ao am-pony Kristy sy ao am-pony Papa bebe kokoa dia ny hatsaran'ny vahoakany, izany hoe ny fahamasinanareo. Izany indrindra no antony atongavako ankahery anareo amin'ny finoana sady hanovo soa amin'ny finoanareo. Ampahazo antsika io fanomezana io anie ny Virjiny Masina. Misaotra ary mandram-peona tsy ho ela. E a presto.